fifaliana lehibe ho ahy indray a ny manotra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka fandarana ty ho afaka vai anao miaraba anareo aho ary manolona ny fiadanana avy amin'ny tompo mba hoe ho aminareo tokoa am'izao volana vitsivitsy mialohan'ny amaranana ny taona izao tiako ny mampatsiaro anareo fa tamin'ny fotoana natokavan'i Jesosy tety ambony tany tamin'ny andro naterahany mihitsy no nilaza ny anjely fa mpamonjy no teraka ho antsika zanak'olombelona rehetra ary nambarana tamin'izany fa hitoetra eo amin'ny olona izay ankasitran'Andriamanitra ny fiadanana zany hoe nataon'Andriamanitra hitoetra ao amin'ireo olona mino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra ho mpamonjy ary natao hitoetra ihany koa eo amin'ireo olona nandray an Jesosy ny fiadanana tena marina zany manana programa lehibe ho amin'izany mihitsy ny tompo andao vakina ny baiboly manambarany amin'ilay fiadanana nambarany anjely Liko toko faharoa de ny andininy fafolo sy faraka ambin'ny folo toy zao voasoratra aza matahotra fa indro milaza teny sy mafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo andininy fatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra ny seho tapoko niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoety ambony tany amin'ny olona kasitrahany akoatrany teny zany Jesosy mihitsy no nilaza fa omeny fiadanana ireo izay azy de ireo izay nino sy nandray azy eo amin'ny fiainana zany no nambarany ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo andao vakina zay teny zay fiadanana no avelako anareo ho Jesosy ny fiadanako no meko anareo ho Jesosy tsy taka ny fanomezana zao tontolo zao no fanomezako anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo amin'Andriamanitra mila manana zany fiadanana avy aminy zany zanak'olombelona fa izany no mahamety ny fiainan'ny olona velona eto ambony tany am'izao andro farany zao zany ihany koa no hitan'Andriamanitra fa mamety ny fiainan'ny olona manoloana ny fahasarotana sy ny olana amin'ny karazany misy ankehitriny indrisy anefa fa tsy mety sapan'ny olona zany fiadanana nambaran'ny anjely sy ny fiadanana no lazain'i Jesosy fa omeny andreo izay azy tsy mety sapan'ny olona mihitsy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ny mifanohitra amin'izany no tsapan'ny olona maro sy iainany ankehitriny tsy resany intsony no mahazo ny olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra satria efa resy tanteraka mihitsy izy ny sainy mikorotana sy mitebiteby no manapaka azy isan'andro isan'andro ny mampalahelo ihany koa anefa de ny mahazo an'ireo olona milaza azy olon'Andriamanitra maro amin'izy ireny no tsy mahatsapa fiadanana ihany koa le fiainana fahiny fony mbola lavitra an'Andriamanitra izy no mbola fiainany na de efa toka ao am' Jesosy aza izy tsy mahatsapa fiadanana izy satria foana ny finoana ao aminy no ireo zavatra ratsy hitany masony sy reny sofiny zay miseho ankehitriny toy ny fahoriana sy ny fahasarotana ary ny olana amin'ny karazany misy eto ambony tany am'izao andro farany zao lasa mikorotatsaina tahaka ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra mihitsy izy nefa mba olon'Andriamanitra ihany rehefa tsy mipetraka ao amin'ny fanahinao mantsy ny finoana de tsy misy fiadanana ary rehefa tsy ao aminao fiadanana de lasa olona mitovy amin'ny olona rehetra mbola lavitra an'Andriamanitra ihany ianao mampalahelo ny tak'izany noho zany miantso anao aho mba hitodika feno amin'Andriamanitra ka hisaintsaina ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona tena tiany mantsy isika aroka ho ao aminao ny finoana fa ma Andriamanitra an'Andriamanitra dia tsy amelan'ny olona manompo azy ho irery zany mihitsy izy ahoana olona efa aminanina nampitorian'Andriamanitra ny Isaia mpaminany ho izy amin'ny Isaia toko fa 7:20 andiny fa 10:10 sy ny 4:10 mety manadino zany aminao va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanaky naloky ny kibony eny mety manadino ihany izy fa izao kosa tsy mba manadino anao indro efa vitako tomboka vatsy ampelatalako ianao ary ny mandanao dia eo ny atreko mandrakariva ataoko fa mazava be mihitsy zay teny nataon'Andriamanitra izay tsy manadino anao mihitsy izy raha tena olon'Andriamanitra ianao araky ny teniny efa vitany tomboka vatsy eo an-tanany ianao no Jesosy ny rany nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana ny filazan'ny Paoly antsika mpino kristianina dia isika zay manana Jesosy ao anaty de zao
olona efa novidiana tamin'ny rano Jesosy isika mba ho an'Andriamanitra. De hoy iaho hoe nahoana no ianao no manasy mitebiteby ary matahotra manoloana ny zava-misy ankehitriny? Efa n'Andriamanitra anke ianao no Jesosy efa ninonao e. Zao no teny nataon'i Paoly ao amin'ny Korintianina 2:7. Hoy izy, finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Zany hoe aza malaiky ho resin'ireo zavatra ratsy hita ny masonao ianao. Hafa mihitsy ny lalana voman'Andriamanitra hitondrananao. Averiko indray le tena nambariko tery aloha hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia nitoeran'ny fiadanana ao anatsika olon'Andriamanitra rehetra. Nanomboka tamin'ny fotoana nahaterahany Jesosy ka hatramin'izao vaninandro misy antsika izao ary mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tian'Andriamanitra hitoeran'ny fiadanana ny olony. Noho izany miverena amin'Andriamanitra ianao ekeo Jesosy Kristy ary manana finoana fa tsy amelanao irery zany ny tompon'Andriamanitra no Jesosy ny azo fijaliana. Tahaka ilay zanak'Adala tsy nolaviny rainy izy rehefa niverina taminy fa noraisiny ray na de efa nalota taminy aza. Tahaka izany no tian'Andriamanitra andraisana anao tompoko. Manaraka izany tsara aminao, tsara aminareo ny mamonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa. Zao mantsy mila mitombo ny finoanao. Mafy ange ny ataky ety devoly manafika ny olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro misy antsika izao e. Efa terezany ange ny Baiboly e. Ahoana hoy izy amin'ny Apokalipsy 2:20. Hoy ny tompo, loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantana fa kely sisan'ny androny. Hoy ihany koa Petera ao amin'ny Petera 2:5 hoy izy, mahonona tena miambena fa ny devoly favalinareo mandehandeha tahaka le olona mierina mitady zay rapana. Toero izy ka miorena tsara finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriany zany de manjony rahalanareo rehetra irazao tontolo zao. Averiko indray le teny nataoko teo. Mila mamonjy fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra ianareo mpanaraka zao fandarana izao. Mila manaraka fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra ianareo mba hitombo ny finoana ahafahana mijoro sy miatrika ny ady rehetra misy eto ambony tany ity mba hitoeran'ny fiadanana ao anatinao. Ao anatin'ny fotoam-pivavahana atrehanao mantsy de mandreny tenin'Andriamanitra ianao zay afaka mampitombo finoana anao. Olo voalaza ao Romana 12:7. Hoy izy, fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny eto mpanompon'Andriamanitra ary ny toroteny ataony dia teny avy amin'ny Kristy. Mila mamonjy fotoam-pivavahana omban'ny herin'Andriamanitra ihany koa ianao satria ao anatin'ilay fotoam-pivavahana dia afaka mamotsitra teny ho an'ireo olon'Andriamanitra manarika izany fotoana zany ny mpanompon'Andriamanitra. Ny teny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra nefa dia raisin'Andriamanitra tahaka ny teny avy amin'ny mihitsy ka tsy maintsy toviny sy tanterahana. Mampahiry benke ny mieritreritra an'izany e. Hoy ny tompon'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:20. Dika teny DM izy ity. Fa omeko lanjany ny tenin'ireo mpanompoko ary ataoko tanteraka ny fikasan'ireo irako. Manamarina izany teny izany ny zava-nisy tao Jeriko. Antaona maro no nisy ny olana mampahory olona tao Jeriko. Tsy nisy olona na voavahany zany olana izany mihitsy. Resy tanteraka ny olona tao Jeriko, zay ny olazana ny mponina tao. Fa rehefa tonga tao kosa Elisa, lelan'Andriamanitra, de nitondra vahaolana lehibe izy. Hoy izy tamin'ireo mponina tao Jeriko, satria manana zany problème zany ianareo. Noho zany hitondray lovia vaovao ao ary asio sira ao anatiny ka andao isika ho any amin'ilay niandohan'ny rano. Ka rehefa tonga teo amin'ilay niandohan'ny rano izy sy ny mponina tao Jeriko dia natsipiny Elisa tao anaty rano lay lovia miaraka amin'ilay sira ary namotsitra teny toy zao izy, manomboka izao tsy izy fahafatesana intsony eto amin'ity tanàna ity. Taorina zany teny navotsitra ny mpanompon'Andriamanitra zany de foana ilay tsy fahavanona nanaka tao an-tanàna. Patraka 2 ka hatramin'ny 20 no misy azay tantara zay. Tiako hiavina amin'izany rehetra zany de zao. Tiako hitoera fiadanana avokoa ianareo rehetra mpanaraka zao fandarana izao satria zany no efa programan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra zay efa azy sy zay manompo azy. Mila manana zany fiadanan'Andriamanitra zany isika ahafahana manohatra an'ireo zavatra ratsy hahafafan'ny devoly hita ambony tany. Ary na manao ahoana sy ahoany ny ataky ataon'ny devoly amintsika olon'Andriamanitra dia tsy anaiky ho resy zany mihitsy isika
fa amin'ny finoana no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra milaza fiadanana ho an'ny olona kasitrahana. Ajanontsika hatreo aloha zay tapa voalohany zay fa hiditra ny tapa faharoa indray isika. Fa mialohan'izany dia anaraka hira iray isika. Aorinan'izany entiko ny afatra manaraka maherezy daholo tompoko. Eny artopoko misaotra teknisiany isika tamilay hira nalefany teo. Hotoizana vetrany ny afatra entina ho atsika, indrindra fa lay afatra manambara fa natao hitoetra amin'ny fiadanana ny olon'Andriamanitra rehetra. Ny resaka mikasy amin'ny fiadanana moa isika tamin'ny tapa voalohany tamin'ny afatra netiko teo. Mivavaka ho anareo mba ho tanteraka aminareo tokoa ny fiadanana zay fanambaran'ny Enjely sy fiadanana nambaran'ny Tompo Jesosy tamitsika. Raha tafaverina amin'Andriamanitra ianareo ary ny raisinareo ny fitiavan'Andriamanitra anareo ka nazy toerana ao anatinareo Jesosy ary manao vavaka mifandray tsara amin'Andriamanitra ianareo dia hitombo ny finoanareo. Ary zany finoana mitoetra izany no tondra an'ilay fiadanana hoe ho aminareo. Fa ty ihany koa misy zavatra hafa zay matoka fiadanana tsy afaka mitoetra ao anatin'ny olona manompo an'Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny fisiany fanaratsy sy ny osina mbola manana toerana eo amin'ilay olon'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa manana Jesosy ianao dia miala ho azy fotsiny amin'izao ny fanaratsy sy ny osina. Tsy ihany. Mila voaka sy roana ny fanaratsy ary mila tapahana ny fahefan'ny osina eo amin'ny olona. Eno tsara amin'izay ny toy ny afatra entiko ho anareo mpanaraka fandarana.
efa bolana sisy de hifarana taona 2024. Zavatra tsapako sy tsikarotro ary eniko rehefa de ty mabe amin'ny olona ny manitsaka ny efa bolana farany amin'ny taona. Ny antony efa mandondona azy ao ny olana ateraky fidiram-pianatra sy ny vola tsy maintsy olanina am'izany. Ny sakafo androany nefa de diavina androany, ny sakafo rapitso de diavina rapitso. Aiza no ahitana anty vola entina mampita-pianatra? Efa madondona ao amin'ny tokantran'ny olona zany olana zany. Akoatr'izany, ao ihany koa ny tebitebiny olona sasany sy ny tahotra hoe inona indray no hitranga eo amiko sy eo amin'ny amenakavy satria efa akaiky ny volana novambra de le volana milaza ny amin'ny fetiny maty. Any ka maro no tsy matsapa fiadanana mihitsy na de efa olon'Andriamanitra aza izy. Tsy haiko na nisandreo olona matsapa ny famarina zany tena ataoko zany ianareo zay manaraka zao fahafatra entiko zao. Ho an'ny olona sasany zao, raha azo nesorina tsy ho isan'ny volana amin'ny taona ny volana novambra de nesorina mihitsy. Maniran'izany izy satria isika volana novambra tokoa ono de misy zavatra ratsy miseho foana eo aminy sy ny ankonana. Ary ny zavatra ratsy miseho iny no entiny mamarana ny taona. Fa saingy tsy misy azo atao, tsy maintsy manitsaka volana novambra foana ny olona rehetra ary mizaka zay mitranga eo ho an'izay efa natsapa zavatra fahafa. Ny olana misy mantsy de ity, tsy vitsy amin'ny olona no matsikaritra fa nametraka tantara ratsy ho azy sy ny fianakaviany ny volana novambra. Ohatra, ny olona tsy tsaronareo ve tamin'ny heritaona tako zao no niditra hôpitaly ny dadanareo tamin'ilay kibony narary iny? Efa saky ratsy iny a, vita iny, mandeha ndray ny resaka. Ny olona sasany ao an-trano ao ihany. Raha voadinikareo inge kasika volana novambra dia misy zavatra ratsy hafahafa foana mahazo atsika e. Tamin'ny fiandohan'ny volana novambra, tamin'ny roa taona zao hoy izy no naverezany volantsika lola entana sandoka iny. Fa ka dinonareo ihany koa fa narasaiky maty mama no lay retina nazo azy iny. Volana novambra la izy araky ny fitadidiako. Maro amin'ny olona no matsapa zavatra tataka zany rehefa manitsaka volana novambra izy. Saiky misy zavatra ratsy na loza foana eo aminy sy eo amin'ilay fianakaviany isika mikatona ny volana novambra. Any ka lasa mitebiteby be ny olona sasany miandry zay zavatra ratsy mety hidona aminy. Na dia mbola misy volana vitsivitsy azy voatoka volana novambra. Ory saina sy mijaly saina tahaka zany ny olona am'izao volana vitsivitsy milon'ny amarana ny taona izao. Tsy mipetraka mihitsy ilay fiadanana ny ambaran'ny anjely. Ao ndray reo olona tena matahotra mihitsy ny anomboka zavatra na anomboka asa fivelomana ao anatin'ny volana novambra. Ny sasany azy raha nitady asa ka voaray ny volana novambra de feno tahotra sy tebiteby ary fanahina be. Matahotra sy mitebiteby ary manahy izy satria mety ho voaroka tsy ela ao amin'ny toeram-piasana io izy na hisetra zavatra sarotra ao amin'ny toeram-piasana io izy aorina kely ao no le volana novambra. Efa resy takizany ny sain'ny olona sasany. Tsy fantatro hoe fa inona loatra no mahatonga ny olona mieritreritra fa volana ratsy volana novambra. Asa no lay fety maty ankalazaina amin'ny volana novambra ve no anton'izany? Efa nataon'ny olona fety ndafafatesana ny volana novambra ka no ararotiny devoly mba hitondrana zavatra ratsy eo amin'ny olona sy eto ambony tany. Ry-piany malala, na inona zavatra ratsy niseho teo aminao sy ny ankonanao hatram'izay rehefa manakaiky ny farany taona. Na inona zavatra ratsy niseho teo aminao tao anaty volana novambra. Hoy aho aminareo, asa manahy ary asa matahotra tahaka teo olotsony anao fa ho tapahantsika sy ho fanantsika ny herin'iosina zay nitondra zavatra ratsy teo aminareo menakavy ary horoantsika sy ho esorintsika hialo aminareo ny herin'ny fanaratsy mitondra faravana sy fahafatesana zay nanapaka ny fiainanareo hatram'izay. Ka amin'ny fotoana inonao an'izany fanentanana ataoko izany de hiasa ny herin'Andriamanitra ka hitombo ny finoanao ary hitoetra ao aminao ny fiadanana ka ho lasa fiainana vaovao sy tsara ny fiainanao ny fiainanareo mianakavy manomboka am'izao volana diavintsika izao. Avy eo aorina ny fanapahana ny ozina sy ny fandroana ny fanaratsy mpitondra faravana sy fahafatesana de ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahavelomany indray am'izay ataonao no tononiko eo aminao sy anapaka ny fiainanao am'izay efa bolana milon'ny amarana ny taona izao ka marana ny taona omba ampandresena ianareo. Ho amarin'Andriamanitra tokoa izany tena ataoko aminareo zany. Ametraka souvenir tsara ho anareo ny tompo manomboka androany manomboka amin'ity volana ity sy mandram-pifarany taona. Azon'Andriamanitra tanterahany zany raha mino anao. Raha mino anao ho iaho fa amin'ny alalany vavaka ataoko de ho tapaka sy foana ny herin'iosina sy ny herin'ny fanaratsy mpitory fahafatesana sy faravana isatra am'izay. Noho izany,
manasanao anareo mianakavy mihitsy zay fiangonareo tiandrotra kely sy reo sapana manodidina mba hamonjy an'ilay fotoan-dehibe zay ataonay mandra-pifarantaona nomena ianarana hoe delivrance goavana be nietsika ho ataonay manomboka izao tsy maintsy tapaka sy foana ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy mpitony fahafatesana satria efa maty teo ambony azo fijaliana jesosy ho fandriganana ale manana ny herin'ny fahafatesana dia nydevoly zany no ambarany bokyny Hebreo 2:7-10 zavatra tsapako sy hitako ihany koa ambony lavitra noho ny fahefan'ny ozina sy ny fanaratsy ny fahefan'ny anaran' Jesosy ampiasan' zany anarany zany tokoa zahay atoato aokoatr'izany tsaroky ihany koa ny teny efa natao Jesosy araka ny voalazany ao Maty 20:20 zay tena inoko ho Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa na inona ina fehezina reo ty ambony tany dio fehezina any an-danitra ary na inona ina vana reo ty ambony tany dio vana any an-danitra zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay dia nomen'Andriamanitra carte blanche mihitsy fa ny fanapa-kevitra raisinay ety an-tany dia hoe eken'Andriamanitra any an-danitra zany ny dikan'io teny io zany hoe raha napaka siana foana ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fahafatesana misy eo amin'ny fiainanareo izahay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny rifi dia ho tapaka sy foana tokoa zany raha napaka siana foana ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy mpitony fahafatesana izay tsapanareo fa nahazo anareo foana nandritry ny taona maro izay dia ho afaka tokoa ianareo manamafy an'izany lay faminaniana nampitolain'Andriamanitra ny Isaia-paminany lay nambarako tiary aloha hoy izy averiko le teny nataony Isaia 4:7-20 mbola dika teny dema ihany izy ity fa omeko lanjany ny tenin'ny mpanompoko ary ataoko tanteraka ny fikasandro hirako aorian'izany tsy ho hitanareo intsony ny faravana sy fahafatesana am'izay atao ary hitoetra ao aminareo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra mino an'izany tompoko noho zany amafisiko indray ny fanentanana fa ao anaty zao efa bolana mialohan'ny amarana taona izao dia ataovy mihitsy zay atokavanareo mamonjy azavy taon-dehibe anasanay ianareo zany ty anareo ny tompo te hitondra anareo ho amin'ny fiainana vaovao sy mandresatrany izy isika ny alà tontolo ny andro no anaovanay an'izany misy fidirany indimy ny fitoam-pivavana taonay ny alady amin'ny enoro amin'ny valoro amin'ny foloro 12 ary miroro ka zay mety aminao amin'ireo fidirana ireo no fonjenao aorina delivrance ary melon'ny amarana fotoana indray dio ambarana iatrany ny fahavelomana sy ny fandresena ary ny fiadanana mba hitoetra eo aminao ny toerana anasaina ianareo dia ao amin'ny fiangonana Refi Androdrakely noho zany samy mifampilaza sy mifampitoana ianareo fa andro ray lehibe ho anareo zany anao vavaka ho anareo aza ao am'izao famaranana izao anao vavaka napaka siana foana ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy mpitony fahafatesanao ho ataoko amin'ny finoana sy ny fahasaina izany anao vavaka ho anareo ao mba ho sitrana ihany koa ianareo matoky fa hiasan'ny tompo mialohan'izany dia andao anaraka hira ray aloha aorina ny hira dia ataoko ny vavaka anareo dia mirahasoa raha fahasoavana ny sambotain'Andriamanitra avokoa sika rehetra tokoa olo marobe mikaroka fiadanana amity fiainana mandalo ity eritreritra fa hoe ahita soa ho sambatra tokoa tosairana manankina ny fiainana mizao tontolo izao minia manadino lay
eny azy raintsika ho fahasoavana lehibe zay afatra netiko ho anareo teo zay hivavaka asika rene malalo rene zay ny an-danitra ianao misaotra anao zahay fa nampaherezinao tamin'ny alala zao afatra nety mpanomponao zao efa bolana tokoa sisa de hifarana ny taona fa amin'ny anaran'i Jesosy tsy tahaka zay fa hitanay hitan'ireo olona mpanaraka fandarana hatram'izay no hitany am'ty efa bolana mialohan'ny amaranina taona ity fa ianao Andriamanitra tsy toy mihitsy no amindra fo amela heloka ka de hitondra ny fiainan'ny olona rehetra mpanaraka zao fandarana izao sy ireo olona rehetra mino zao afatra hitiko zao ho amin'ny fiadanana ny herina ozina ny herina fanaratsy zay nanapaka fiainan'ny olona efa bola mialohan'ny amaranina taona foanako tapahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta izany ary tsy ela de anitsika vola novambra izahay fa zay zavatra ratsy rehetra nitranga teo amin'ny olona mpanaraka zao fandarana zao isika vola novambra tsy hitranga itsony amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka am'izao volany diavinay zao manomboka androany de iasanao Andriamanitra tena iasanao Andriamanitra tsofoky rano ho amin'ny soa ny olonao rehetra de rainany ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo ny marary ndray de sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy madidinao ary aretina madidinao aho rehefa namafarofa miala fainana am'ireo olona zay hipetrahanareo sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary sotra tompo efa bolana isiany fahasalamana eo amin'ny olona zay efa bolana farany melon'ny amaranay ny taona izao amin'ny anaran'i Jesosy sotra raha eo amen zay zany afatra netiko anareo tam'ty androandroany ity ka de mametraka ny mandram-piona manao veloma amin'ny manaraka andray tompoko